Zoma fa folon'ny volana Aogositra 2024 topoko lasy topoko vavy ampitiavana no irana aminao ary anasananao indray ny anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV. Nisy ny kandida izay nametraka ny antota taratasy filatsako fidiny ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena teny anivon'ny HCCT no taterina amintsika ny momba izay ny zava-mitranga eny Beorika sy Atsihazotafo izay olan'izy ireo amin'ny Easy Park ny fiatsonan'ny fiarakodia izany dia hoentina amintsika ihany koa ankoatr'izay ny fanomanana ny fanadina kana CEPE izay andro sisa ny saina dia hiatrika izany ireo kolonga madinika hoentina amintsika ihany koa ny antsipriny vaovao io santiony ihany ireo araka ny fanambara teo izany dia manasanao izay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Nametraka ny antota taratasy filatsako fidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Dr Jules Etienne avy amin'ny antoko Madagasikara fivoarana na ny mafy ny kandida fahadimy izay nanatitra ny antota taratasy filatsako fidiny ity kandida ity raha tsy haivina fohifohy efa mitana andraikitra maro teto amin'ny firenena raha ny Dr Jules Etienne. I Dr Jules Etienne no atolotry ny antoko Madagasikara fivoarana na mafy amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny maraina teo no nametrahany antota taratasy filatsako fidiny teny amin'ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana Ambohidahy. Izy no kandida fahadimy nametraka izany taratasy filatsako fidina izany. Nambarany fa tokony tsy hisy ny korotana raha toka filoham-pirenena lanin'ny vahoaka no tafapetraka. Ny fifidianana milamina fa hoe reandrasika ilamina moa mivina isika malagasy vao ilamina ary misy foana ny sy makatò na ny makatò ka fifidianana io ny andrasan'ny vahoaka angamba misy ihany koa ny vahoaka sy miteny fa dia hoe amiko bisanisa zany olona miteny hoe ikorotana zany raha filoham-pirenena lanin'ny vahoaka ve ny hoe dia iza ny korotana amiko sy amin'ny mampitsapoko azy dia vonina ny anasitrana ny aretina mahazo ny firenena sy hitondra vahaolana amin'ny lafiny maro no tenany raha tsy laza afa-tsy ny resaka karama, fampianarana, sakafo, ny rano, ny jiro. Ka i Jules Etienne dia manana ekipa efa vonina ary zao fa vonina efa 10 taona no manako ka ny mampiavaka aloha dia izay teneny tena manana ekipa vonina ary vonina i Jules Etienne ary manana projet de société ary manana programme adapté amin'izay. Raha ny fampianarana tenenao mbola sy fotoany fana inona moa zany programme famelibelaran'ny azy zao mbola hoeninareo atsoratsy fa anatin'ny programme daholo zany. Io moa dia samy programme rehetrarehetra io sy maintsy jerena hoe iza ny avovany zany ary iza ny manana programme avovany zany rehetrarehetra zany. Raha tsy haivina dia efa nitanany andraikitry ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ny Dr Jules Etienne teo aloha. Maro ireo mpanohana sy ny zanaky ny faritra atsimo atsinanana no tonga nanotrona ny kandida atolotry ny antoko Madagasikara fivoarana androany.